Faly miaraba antsika rehetra indray ry havana izay manaraka izao pejy marika 16-15 izao. Faly tafahoana aminareo rehetra ary ivavaka tsika mialohan'ny ifampisarantsika ny fampianarana. Andriamanitra ray sanaka fanamasino, misaotra anao izahay androany raha mbola afaka indray manambara ny aminao ary izay fampisarana eto anio amin'ny alalan'ny teninao. No ny fahamarinan'ny teninao Andriamanitra fa ny teninao dia tsy miverina foana amin'izay anirahanao raha tsy efa mahatanteraka izay iraka anirahanao azy. Dia mitondra indray aina vaovao amin'ny alalan'ny teninao anay rehetra ary izay feo hafa rehetra izay tsy avy aminao Tompo dia amin'ny alalan'ny herin'ny fananao masina no ampanginana izany. Dia mitenena Jesosy Tompo fa miaino anao izahay. Amen. Araka ny fanambaran-teny am-piandohana ry havana dia mandritra fotoana maromaro tsika iaino ao anatin'ny lohateny hoe iaino ny finoana an Jesosy. Ka izay fampisarana amintsika androany indray dia ny hoe inona ary mitranga rehefa indraindray mandalo eo amin'ny fiainantsika. Ilay fomba fitondran'i Jesosy atsika izay tena manavesatra atsika, izay tena tsy takatry ny saintsika. Indraindray ataontsika hoe fizahan-toetra, indraindray ataontsika hoe fitsapana ve, indraindray tsika tena mametraka mihitsy hoe fanahoana, famaninina, ahoana ny amin'ireny. Izay ny fampisarantsika androany mba haizantsika mahita hoe ahoana indray ny fampianarana tian'ny Tompo atolotra antsika amin'izany hoe fiainana miaraka aminy izany. Maninona ny misy ny toe-javatra izay tena tsy ahitanao valiny, mampikikika foana mihitsy hoe Tompo nahoana dia Tompo maninona. Ny tenin'Andriamanitra izay hojerentsika mba ahaizantsika mizara ny famakafakana androany dia ny ao amin'ny Marika 4, ny 5:telopolo ka hatramin'ny 5:20. Tantara efa hainy maro amintsika io raha mpanaraka soratra masina isika. Fa ho anao kosa raha mbola vao hoe izao vao mandre azy dia tena anisan'ny tantara mahafinaritra tamin'ny tezan'i Jesosy ny mpianany ity tantara izay hojerentsika atao Marika 4, 5:telopolo ka hatramin'ny 20 ity. Dia toy izao ilay teny amin'ny anaran'ny Tompo. Ary androtr'izay ihany rehefa riva ny andro dia ho izy taminy andeha isika hita hoe niampita. Ary rehefa nampidia ny mpianany vahoaka dia nentiny tamin'ny sambo kely io tamin'izao Jesosy ary nisy sambo kely sasany koa niaraka taminy. Tiako izany ny manamarika etona hoe ity lalana andeha ho any ampita ity dia sao dia varinana efa mandeha zatra fotsiny tsika hoe mahalala an'ilay tantara fa Jesosy mihitsy ny tompon'antoka tamin'ilay dia andao tsika ozy izy ho eny ampita. Dia nampidina ny mpianatra ny vahoaka mantsy azafady dia niampita Jesosy ny mpianany. Ary nisy tafidrivotra mahery ary nianjerazerany alon-drano ny sambo kely ka anila ho feno rano. Ary Jesosy natory teo ambodin'ny sambo kely tamboniny ondana ary namoa azy izy ireo ka nanao tamin'ny mpampianatra tsy mampaninona anao ve sao afatesana izao. Ary ny fo izy dia niteny mafy ny rivotra sady nilaza tamin'ny ranomasina hoe mangina mitsahara ary dia nitsahatra ny rivotra ka tony tsara ny andro. Ary hoy izy taminy nahoana ny sarotahotra ianareo, tsy mbola manam-pinoana ihany va ianareo. Ary natahotra indrindra izy ireo ka niresaka hoe iza moa ity fa ny rivotra sy ny ranomasina aza manaiky azy. Ilay andiny fampizarantsika indrindra dia ilay andiny tao anatin'ny fisahotahan'ny mpianatra izy ny teny hoe mpampianatra tsy mampaninona anao ve izao ahafatesana izao. Araka nambarako tao aminareo teo am-piandohana teo am-pamakiana dia Jesosy ny tompon'antoka voalohany, tompo-kevitra tamin'izao fandehanana miampita amin'ny andro hariva izao. Fotoana izay efa mampanalonalina ny rano izay tsy tokony hampitana loatra ary dia ny safotifotsy sy nisy rivotra tokoa tamin'izay fotoana izay.
saingy natoina toejavatra nisy dia le mpianatra efa tena mieritreritra mihitsy ho fateto zay nametraka ny fanontaniana sady karazana fitarainana no karazana fanomezantsiny io nefa dia hitantsika fa Jesosy dia tsy niafaty ny mpianatra akoriny no tao anatiny planina izay nataony fa ny anome fampianarana azy ireo fa Andriamanitra mahery izy ary manaiky azy na ny rivotra sy ny ranomasina izay atahorana azy. Marihana amintsika fa saiky mpiatsambo mpanjono ny akabiazan'reto mpianatra Jesosy reto dia mihevitra ho mahay rano koa ngamba ny sasany fa mety koa ny sasany amin'izy ireo tsy dia mahay rano loatra saingy na izany aza dia samy natahotra sy tora-kovitra ary efa nisafotofoto ny rivotra sy ny ranomasina. Tsy mampaninona anao ve izao Jesosy fa saingy hitantsika ny farany hoy Jesosy hoe mangina mitsara dia nitsahatra ny rivotra sy ny ranomasina. Saingy na izany ara dia niteny ihany ny Tompo hoe dia mbola tsy mino ahy ihany ve nareo hatramin'izao. Ry havana, ity tantara ity dia tena mampiseho antsika fa indraindray tsika na izay vao aingana ny ompi-piainana tamin'ny Tompo na ny efa niaraka taminy ataona ny maro dia misy fotoana tena tsy takatritsika foana ny fitondran'Andriamanitra na ny heriny arany dia mbola tsy ampy foana ny ahatakarantsika sy hainantsika n'izany ary izay ny mbola tsy mampitsahatra antsika manohy an'ity lohateny ity hoe hiaino ny finoana an'i Jesosy satria raha vao misy fotsiny fahasairanana dia efa inontsika miraviravin-tanana dia mametsiny tsy mampaninona anao ve izao. Nefa hitantsika eto amin'ny tantara ry havana Jesosy mampiseho ny heriny no hita eto fa tsy Jesosy namela ho faty ny mpianatra akory. Aiza moa ry havana no aizan'ny mpianatra ary aizako sy aizanao ankehitriny hoe mahay mampitony ny rivotra sy ny ranomasina Jesosy raha tsy efa nitranga iny tantara ny fiampitana nisy tafio-drivotra iny ka nahitana fa foany teny Jesosy atena angina sy nitsahatra ny fisafotofotony ny alon-drano rehetra. Anio ary dia mba hitodio kely ange izay fiainana tena lazainao fa misafotofoto ao le mampiteny anao mihitsy hoe dia tsy mampaninona anao ve Jesosy hoe mateto izay menakavy fa androany dia fomba hafa hamakiana azy arak'izay efa nitarihana antsika tamin'ilay tenin'Andriamanitra teo. Akatsy ny safotofoto ny rano tsy fantatry ny mpianatra mihitsy izany herin'ny Tompo nampitony rivotra sy ranomasina izany. Raha tsy very asa ianao ohatra dia tsy ho hainao mihitsy izany hoe Andriamanitra no andry ankinako lay efa niteny tamiko manao hoe ny zanako sy ny asan'ny tanako dia adidiko ihany. Raha tsy marary mafy ianao sendra retina tsy azo sitranina aiza moa ny aizanao manaiky sy mahita fa mpanasitrana io Andriamanitra ao io ary raha tsy efa mandondona ny fahafatesana aiza moa no aizanao mahatsapa fa tsy Andriamanitra velona ilay Andriamanitra izay arahanao. Noho izany aza ry havana ao anatin'ny fotoana izay hamaky vakianao toe-javatra ray ilay tsy haintsika hanonona azy na atao ntsony hoe fizahan-toetra na atao ntsony hoe fitsapana na atao ntsony hoe dia efa Andriamanitra mikapoka ve sa maninona dia tsarovy mandrakariva fa ao anatin'ireny dia misy lesona tian'Andriamanitra aseho aminao izy sy ny heriny ary izy sy ny fitiavana ianao. Ko androandray ary amiezantsika azy dia izao. Tsarovy ilay tenin'ny Tompo hoe ao amin'ny Isaia 47 manomboka eo amin'ny 5:2 raha mihita ny rano ianao momba anao raha mihita ny ono ianao tsy hanafitra anao izy raha andeha mamaky ny afo ianao tsy ho may. Mihita ny rano ianao momba anao aho izy raha mihita ny ono ianao dia tsy manafitra ny ony izany akory tsy midika hoe tsy ho kotsy ianao tsy ho lena ianao mety kotsy ianao fa tsy tafitry ny rano tena mety ho sahirana mihitsy ianao mamaky vaky ao fa tsy difotra sy tsy milentika akory. Mihita ny afo ianao fa tsy ho may izany tsy midika akory tsisy zavatra mafana mihitsy ao fa ny azonao antoka dia tsy ho may ianao. Mampatsiaro etona ilay tantara anankiray fony tamin'ny fanenjehana ny zanak'Israely babo tany Babilôna fahizany fony ry zareo tsy nety ny akohaka teo amin'ny sary vato ny mpanjaka ny Babilôna fa ny akohaka tamin'ny Jehovah Andriamanitra rery ihany
niatra ny didi-pitsarana na tsipy tao anaty lafaoro izy telo mirahalahy tantaran'ilay antsoina hoe Sadraka sy Mesaka ary Abednego zany. Saingy rehefa tao anaty lafaoro izay natao mafana impito avo eny tsy toy ny mahazatra dia izao ny tranga. Rehefa nivoaka avy tao ry zareo tsy nisy may na dia volondoha anankiray aza ary nahavariana ny olona telo ny nalefa tao anaty lafaoro fa rehefa nitazanina efatra izy ny tao satria ny tompo niaraka taminy. Tahaka ity tantara ity teto safotofotony rano fa Jesosy ao na dia ohatry ny hoe mihesona azy izy dia ampianary fotsiny hoe Jesosy mba hampianary ohatra anao na misafotofoto aza ilay izy mba hayatory sy hiesona satria matoky anao satria miaraka aminao. Dia tahaka n'izy telo miraharaha tao anatin'ny lafaoro fa izay koa tsy nanan-kery hampaninina azy ny afo eny satria niaraka amin'ny ao Andriamanitra. Anio ary havana ninninona mahamay ninninona fitsapana mafy iaino ny finoanao an Jesosy fa na lafaoro mahamay be io na rano manalonalona io na zavatra tsy tapesipesirina tsy hainao lazaina io Jesosy miaraka aminao, tsy may ianao ary tsy ho potika ao ianao, tsy ho faty ianao satria miaraka aminao Jesosy velona. Amen.